Miarahaba anao sy ny ankohonanao any tokantranonao tsirairay avy any. Manantenao fa salama tsara ianao sy ny ankohonanao. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny ary ny fitiavany dia enjera eo atokantranonao amin'izao andro mafy sy sarotra iainantsika amin'ny andro farany izao. Aza dino fa ilaina no mangataka ny fanampiana na ny secours izay angatahan'i Jehovah mafy ambavaka andalo mampatonga azy mandoalika mihitsy mba ampidinany anazy angatahany amin'ny Jehovah Ray Masina mba ampidinany fanahy masina ao amintsika tsirairay avy. Aza atao ambany zavatra mihitsy zany satria tsy manana afa-tsy io isika hoentina miatrika an'ity fiainana sarotra ity. Raha nandinika sy nijery tsara isika dia nampitandrina antsika mafy Jehovah eo amin'ny firaisana ara-nofo, eo amin'ny tokantrano izay misy atsika na ireo izay manodidina antsika tsirairay avy. Izy io dia tsy vao androany ihany fa efa hatramin'ny andron'ny jiosy ary tokony hatramin'izao andro iainantsika izao. Azontsika hotsongaina na vakiana ao amin'ny bokin'ny Levitikosy 7:20 izany anatra omen'i Jehovah antsika izany. Efa lasa loatra ve ny sainan'ny olombelona? Efa akaiky tokoa ve Jesosy araka ireo fanomanana izay nomenantsika ao amin'ny Matio, Apokalipsy ary Daniel? Mbola misy zavatra maro ve tsy voateny fa anjarantsika no mahazo fanampiana amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hampitandrina antsika tsirairay avy. Alohan'ny hidirantsika amin'ny antondresaka androany dia tsy averiko aminao intsony angamba ireo tantara izay niseho teo amin'ny Sodoma sy Gomora. Na koa ireo zavatra niseho nahatonga ny safodrano. Ireo ny rehetra reny dia anatra nomen'i Jehovah atsika mba ahafahantsika mandalina sy mieritreritra fa ny fanaovana tsinotsinona ny varavaran'ny fahamasinana nomenantsika dia mitondra antsika any amin'ny fahafatesana na fahaverezana mandrakizay. Raha iverenantsika kely ny voasoratra ao amin'ny Levitikosy 7:20 ka hatramin'ny 7:30 dia nampitandrina tsara Jehovah ny zavatra mety ho avy amin'ireo rehetra manao tsinotsinona ny fahamasinana izay azontsika. Satria isika dia kely fotsiny ny mahasamihafa antsika amin'i Jehovah araka ny voalazan'i Davida ao amin'ny Salamo 4:4-7 ary tsy misy mahafantatra an'izany tsika tsirairay avy. Manomboka eto dia tiako ny milaza aminao fa ito fandarana ito dia natokana ho an'ny olona matanjatsaina, tsy ho an'izay zazalatsaky ny 20 taona ary olona manana ouvert d'esprit. Betsaka ny zavatra efa niseho ahafantarana hoe ho avy tsy ho ela Jesosy. Misy koa ny mbola tsy hitan'ny maso fa mbola ho avy. Ny fantatro fotsiny dia tsy kely lalany Satana fa raha vao mahita irika izy dia miditra foana. Tsy ohatran'izay ve ilay nilazain'i Jesosy hoe io devoly io rehefa mandeha mivoaka ao aminao ka mitady toerana hafa any ananinanina any ka tsy mahita itoerana izy dia miverina mipetraka, miverina manatona miditra ao aminao indray fanahy ratsy. Nanafatra antsika Joël fa alohan'ny fiavian'ilay andrasana indrindra dia aminany isika tsirairay avy izay hitantsika ao amin'ny Joël 2:20 zany ka hatramin'ny farany. Tsy miteny aho akory hoe tsy tokony ho tenenina intsony ny faminaniana ny andro alahady, ny 2300 jours na koa ny fiangonana fito sy ny hafa ihany koa izay hitantsika ao amin'ny Baiboly ho raisintsika isan'andro. Fa kosa misy zavatra izay hitan'ny masontsika mandeha miadana tahaka ny oma miadana. Tsy hita hoe avy aiza no hiatomboany na ho aiza ny farany. Fa ny fantatra dia mananika tsy moramora ny vavahady fahafatesana izy. Ary koa mandrodana ny fo ao anatin'ny fitiavana satria mamitaka ny tena sy ny fanahy ka mahatonga antsika tsy hahita ilay fiainana mandrakizay noho ny fitiavantsika ireny zavatra ireny.
Efa nahiano ny atao hoe robot sexuel ve ianao, na koa ny digisexualité, na koa ny agent robotique azo atao ve ny mitombe amoureux amin'ireny robot ireny, azo atao ve ny miara matory ara-nofo fizika na virtuel amin'ireo agent robotique ireo. Ireo no lohahevitra ho zaraiko aminao androany, ary mizara 5 eo izy ireo mba tsy ahalava ny resaka zay ataoko aminao. Araka ny voalazako tetsy ambony dia mandeha moramora tahaka ny mamadana, fa mababo ny fon'ny olombelona amin'izao fotoana zao ireo zavatra ireo. Ery iray hoentin'ny satana andresena antsika satria anisan'ireo atao hoe fandrika manokana eo amintsika noho ny fitiavana diso tafaloatra. Ekentsika angamba fa miroborobo be ny atao hoe chatbot na eo amin'ny asa na koa eo amin'ny fiainana andavanandro. Izay no antony nahatonga ahy izara aminao fa akaiky tokoa ny fiavian'i Jesosy. Ary raha mandinika tsara ny nahazo an'i Sodoma sy Gomora ianao na koa ny état corrompu tamin'ny andron'ny Mosesy ary voalazan'i Jehova ao amin'ny Levitikosy 8 fa alohany mivavany ireo firenena sy olona mandoto ny famasinana satria masina ary masina Jehova. Ary ianao izany, ianao na izao dia voatendro masina tahaka azy. Tsy vao tamin'ny taona 2017 na 2024 hatramin'ny 2024 no tena nitranga ity zavatra ity. Fa nitranga voalohany dia tamin'ny taonjato fa 17 entre 1800 sy 1930 teo eo. Eo no nisy ny tantaran'ny Hermone Mo sy ilay peintre zay ampisehoko aminao amin'ny sary eto malaza antsoina hoe Oscar Kokoschka nanao voalohany Almadol Almal ny anaran'le olona dia Dol poupée mba hisolo ilay olotiny. Fa kosa tsara angamba no miteny ny taona 2023-2024 no tena nitobaka be ny herisetran'ny filan'ny nofo nahatonga ny olombelona nirona lavitra mandroso araka ny fiovan'ny fahaizany. Tsy azotsika adino ihany koa fa ny japonais sy ny chinois na koa ireo mponina ao Azia ohatra Corée du Sud dia mampiasa azy daholo saingy kosa ilay antsoina hoe saribakoly no tena niandombohany hatramin'ny voalohany. Misy reportage kely ampisehoko aminao mba ahitanao an'izany tao Japana. Anazavako azy aminao tsy moramora. Araka ny voalazan'ireo mpankafy azy any Japona dia voalohany ilain'izy ireo izy tony noho ny vadiny tsy eo intsony. Izany hoe maty dia tsy te irery intsony izy eo amin'ny fiainany na koa tsy manao firaisana ara-nofo betsaka. Ry zareo mivady dia mitady zavatra hafa izy ireo mba hamalifaliana ny tenany. Izay no mahatonga azy ireo mividy itony poupée itony ary eo amin'ny $5000 eo ny sarany. Ary arakaraka ny demande ny zavatra tiany atao amin'io. Magaga nefa ry zareo dia misy koa ilay atao hoe tsy manam-bola, izany hoe misy ny mpanankarena, misy ny manam-bola be, misy ny antonontonony, misy ny mahantra sy ny tanora zay mampiasa anazy ary miankina amin'izany ilay izy. Ao koa dia misy araka ny zavatra sary zay ampisehoko anao eto dia misy ireo tsy manam-bola. Dia ny ataony zany mba azahoana an'io zavatra io dia ny manofa ilay poupée na koa tsy tiany ho hita hoentina any an-trano ilay izy dia tsy maintsy manofa hotely izy amin'izay fotoana izay mba hamoramora ny sarany. Marihana fa tsy vao haingana izao zavatra izao no nitranga tany amin'ny toerana ireo. Ary ny magaga dia tsy maintsy manao jupon ohatra n'ireny lycéenne ireny ny zavatra tadiavin'izy ireo. Izany hoe misy caractère pervers, manque d'amour, tsy mahazo fahafinaretana amin'ny vadiny intsony, contraire be amin'ilay zavatra no tenenin'i Jehovah antsika ao amin'ny mpitoriteny 2:7 milaza hoe mifaliry zatovy dia any amin'ny farafarany any nampitandriny Jehovah ary farany hoy
ny teny masina manao hoe fa kosa hoentin'i Jehova ho tsaraina ianao amin'izay rehetra amin'izany rehetra izany. Mariako kely fa tsy afaka miteny no tsy mihetsika ireo poupée gonflable ireo. Faharoa, ilain'izy ireo izy itony noho ny fatahorany sy ny fijeren'ny olona ny fanantonan'izy ireo antony atao hoe maison d'hôte na geisha any Japon no fiteny azy, dia mety ho hitan'ny vadiny avy eo na ny fiarahamonina aminy dia mety mamenatra azy. Marina fa presque eo amin'ny 50 à 70% ny japonais dia mampiasa azy itony miafina, araka ny teniniko anao teo aloha teo hoe misy mpanambolana ny patron, olona maty vady ary fanandramana voalohany amin'ireto tanora atao hoe tanora na hoe jeune adolescent. Ny tena tiako hatongavana dia ity resaka AI na ny atao hoe intelligence artificielle, izay tokony arahantsika maso tsara fa io no anisan'ny ahafantarana fa ho avy tsy ho ela tsy araka ny eritreretantsika azy Jesosy. Tsy tonga ho azy izy ity fa efa ela no nampidiriny Satana tao andohan'ny olombelona tamin'ny alalan'ny sarimihetsika. Iteny ohatra vitsivitsika sarimihetsika izay efa mety ho fantatrao cyborg ohatra. Voalohany indrindra ny film tahaka ny Ex Machina d'Alex Galtia tamin'ny 2014. Manasanao hijery an'izany fa tsy hitako mihitsy izay maharatsy mampijery an'izany. HER Est ordre humans transcendence AI intelligence artificielle iRobot Life like the Jaws Yanoit tamin'ny 2019 ary ny farany dia AI I Love You de David Azavanod Stéphane Zlotescu tamin'ny 2022. Bola be da be ny afaka ho tenenako anareo any aorianany. Film de science-fiction izay atolotra Satana amin'ny pouvoirany rehetra mba amitena ny amintsika olombelona ka ny Leviticus 18 no tena tanjony amin'io raha mijery tsara isika ary vitan'izany amin'izao fotoana izao. Mety mametraka fanontaniana amin'izay ianao hoe inona ny atao hoe robot sexuel. Ito dia tsy mitovy amin'ireo zavatra vitan'ireo firenena roa voalazako etsy ambony retsy. Izany hoe tsy poupée gonflable, rigide, mafy be ary gonflena alohan'ny ampiasana azy, izany hoe mandany fotoana be izy alohan'ny ampiasana azy, mila migonfle izy, mila manana anina izy, izay ny azandrareo tamin'ny voalohany. Kanefa arakaraka ny fandrosoan'ny taona dia mihamandroso ihany koa ny fahafinaretan'ny olombelona. Izany hoe ilay poupée abotsina taloha dia azo entina ohatra ny mitondra gitara anatina ET iray mba hamora ary tsy handreraka no tsy handany fotoana satria des fois any Japon sy ny karazany any dia ny onareo filazako zany ny hofantrano dia mety par heure, ny hofan'ny hôtely dia ohatran'izany, mbola tsy nahita ako fa zay ny fahalalako anazy. Ary ny hofan'ireny zavatra ireny koa dia par heure na par minute na ohatran'izany fa tsy tonga dia azonao atao hoe hofana une journée. Ny robot sexuel dia plateforme iray ahafahana miresaka virtuel amin'ny AI intelligence artificielle. Mbola iresadresaka aminao ny fabrication izy ity ao amin'ny tapany fahatelo. Fa ito dia ireny atao hoe AI développé dans la même idée fa kosa partenaire sexuel virtuel mba ahafahan'izy ireo miresaka amin'ny vatana. Azonao partenaire sexuel virtuel ohatran'ny mifiresahako aminao ohatran'izao. Ahoana ny fomba fiasan'ny AI robot sexuel? Logiciel intelligente afaka mamaly ny etaetapon'izy ireo. Izany hoe possible amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny TV intelligente, iPad, smartphone na manao discussion érotique amin'ny application izay antsoina hoe robot conversationnel dangereux be mihitsiny. Efa hitantsika mihitsy fa tafiditra lalina ao anatin'ny Sodome, pire no Sodoma sy Gomora ny olombelona satria efa tsy olombelona intsony ny raisana amin'izay fotoana izay. Hitantsika amin'izao ny impact rehetra ao anatin'io amin'ireny zavatra ireny dia misy impact rehetra
ao anatin'ny application ohatrany hoe TikTok, WhatsApp, ary ilay malaza be antsoina hoe Instagram. Nefa tsarovy tsara fa ny zanatsika dia 12 heures par jour eo amin'ny écran, na ny téléphone, na ny smartphone, na ny iPad, na ny tablette. Rehefa misy moyen atafidirany satana hidirana ao anatin'io dia mila mitandrina tsika. Tsy reny any be izy amin'izao fotoana zao, ohatrany hoe betsaka misy amin'ny zanako dia ahitako an'izany rehetrarehetra zany ohatran'izany. Eto no mahagaga, tsy fantatsika akory satria tsy misy say miteny io intelligence artificielle io. Mi-exploiter ireo application noteneniko etsy ambony ireo dia mi-alimenter amina milliers de conversations érotiques. Ireo application ireo TikTok, Instagram, WhatsApp, Snapchat sy reny rehetrarehetra reny. Conversation tena misy mihitsiny. Mila mitandrina tsara rehefa manome an'ireny telefônina reny amin'ny zanatsika isika. Manome ohatra anankiray ianareo ahako namantsika ao anatin'ny fiangonana misy atsika amin'izao fotoana zao tamin'ny mbola 9 taona teo eo ilay zaza kely tena ray aman-dreny mivavaka be, tena loholona sy ny karazany. 9 taona na 7 taona teo ilay zaza dia ny dadatoany mijery an'itony atao hoe film pornografika tony. Karaha mijery an'itony atao hoe film pornografika tony izy dia ny zanany miteny mba hampindramana ny telefônina anao dadatoa. Tena hampindraminy an'ilay zaza ilay izy. Par contre, ilay zavatra hitany farany tao na hitany jerevan'ilay dadatoany no hitan'ilay zaza kely ny zavatra rehetrarehetra mitranga teo. Variana ilay zaza, tonga dia tafiditra ao anatin'ny sainy zany. Ary sarotra tamin'ny ray aman-dreniny no nanala an'izany zavatra zany. Mila napetraka à côté mihitsy ilay zaza entre 6 à 10 ans, resahana tsy moramora. Donc mila jerevana tsara mihitsy io satria fandrika be hoentin'ny satana amin'izao fotoana zao. Io zavatra robot intelligence io dia traiten'ny algorithme mba hahafahan'ny application mamaly eo ny etaetan'ny pony ireo olona mila izany. Tadio tsara fa mahafinaritra ny mianatra, mahazo diplôma, dia manam-pahaizana, dia avy eo miasa, dia mamorona laingy, izany hoe manao ny application, manao ny robot sy ny karazany. Fa tadio koa hoe ilay zavatra noteneniko anareo tao amin'ny mpitoriteny 11, 9 fa ho tsaraina amin'ny zavatra ataon'izy ireo mpamitaka, mpandrebireby ary manohana ny ide izay omeny satana azy. Mila mitandrina koa ireo nanao ireo zavatra application ireo satria dangereux be io. Ny fiatraikan'izy ireo eo amin'ny zanatsika aty aoriana. Tadio nanomboka tamin'ny 2014 mandroso makaty amin'ny 2024 dia mirona be ohatrany tamin'ny Tour de Babel ny fahaizan'ny olombelona. Verina indray any amin'ny tantara taloha Tour de Babel. Tsy maintsy naravan'i Jesosy ny Tour de Babel mba tsy hahatakarany izy ireo ny lanitra. Izany koa Tour de Babel amin'izao fotoana izao ny fahaizan'ny olombelona mananika mihoatra tady hatakatra ny lanitra. Tsy maintsy handravany io atsoatsy Jesosy ninona ataontsika. Iverenantsika kely ny zavatra nitranga tao a California satria taony ny atombohan'ny zavatra satria tsy natany Chine na tamin'ny andron'ny Almadon, Hermine Mousse ny karazany efa nanomboka tamin'ny 1910 tamin'ny taona 1770 tany ho any. Fa eto ny zavatra tena mahatonga saina indrindra satria ny zavatra rehetrarehetra raha tena mijery ny apokalipsy dia ao ny fototra ao Amerika. Ny zavatra nitranga ao California na ny zavatra navoakan'ny société Real Doll sy Real Botics. Izy ireo no namorona voalohany any Henry, premier sexbot logiciel sexuel masculin. Ny hevitra ve isika fa natokana ho an'ny vehivavy Henry? Tsy tompoko. Averiko indray tsy tompoko. Sodome sy Gomorre. Gaga ianao. Talohan'ny Henry dia tsy misy ny sexbot féminin ary ny vehivavy tsy nila izany satria betsaka ny atao hoe sex toys. Fa kosa Henry dia natao ho an'ny lehilahy hétérosexuel na koa ny homosexuel na ireo vehivavy
vitsivitsy satria misy pourcentage ao anatiny io. Gaga angamba ianao. Betsaka mieritreritra hoe confinement no tena nahatonga izao zavatra izao. Tsy atompoko. Tadio tsara. 2024. Inona ny zavatra hitanao eto amin'ity tany ity? Selfie, SMS, vidéo, maka sary, télé intelligente, ary bientôt tak de mandeha ho azy ny télé. Tsy atompoko. Isika de miaina ao anatin'ny atao hoe société sans contact. Miaina ao anatin'ny société sans contact. Fatahorana aretina, fatahorana sida, aretina samihafa, ary tadio fa tao anatin'ny confinement no tena nahitana divorce betsaka indrindra taty Amerika avaratra sy Europe na koa tany USA. Tsy afaka manao relation sexuelle izy ireo sao mifampiditra aretina de niantso an'i Henri ny lehilahy na ny vehivavy. Tadio averiko indray, ny vehivavy tsy mila an'io fa kosa amin'ny aérobot physique tapany manaraka de lazaiko aminao fa manomboka mirona makany ny olombelona rehetra noho ny tsy fifankatiavana ntsony ao anatin'ny tokantrano. Nisy sondage mivoaka tamin'ny 2017. 1/10 ny fanirin'ny lehilahy na ny olombelona te hanao rapport sexuel amin'ny robot. Na ny e-robot na ny robot physique. Amin'izao fotoana zao, un Américain sur 5 no vonona hiara-nofa amin'ny robot. Hitanareo ny fiovanjavatra lehibe. Ary amin'izao fotoana izao 50% an'ny lehilahy Angleterre no vonona hiara-nofa amin'ny robots, izay 23% fotsiny vehivavy na physique na virtuel io lazaiko io. 43% ny any Suisse, ary mety ho tonga any amintsika io amin'ny farany. Izany mahafantatra fa efa misy olona ny vidiny atao hoe poupée gonflable ny moramora noho zavatra io. Azadino fa ny industrie pornographique ane mbola matanjaka be. Raha ohatra tsika ka curieux na mijery fotsiny hoe ohatrany ahoana ny afataratsika fa ho avy Jehovah de misy antony atao hoe Pornhub izay ampiasain'ny satana mbola mi-attirer ny ankizy 14 à 25 ans. Ary ny ankizy amin'izao fotoana zao hoentiny andoavana ny fianarana de miditra ao anatin'io plateforme io mampiseho mba hahafahandrareo manao vola. Mampalahelo ny zavatra tena mahagaga ny asa vitan'ny satana ao anatin'io zavatra io ary namadika kristianina betsaka mihitsiny. Ary mahagaga io site internet noteneniko anao io de namoaka ny atao hoe chatbot pour adulte. Tsy ilaza aminao aho ny zavatra vitan'ny Juice Box izay nanokatra ny atao hoe Slutbot, générateur SMS. Ary amin'izao fotoana zao amin'ny fisian'ny crise sanitaire, divorce en permanence, tsy fitiavana ntsony ny fanandramana rehetra ataon'ny tanora amin'izao fotoana zao, amin'izao fotoana iainantsika zao, izay mahatonga ny fafinaretana sy ny fitiavan-tena, izany hoe mirona makany amin'ny fahalotona tanteraka satria mity zavatra na excès d'excédent, tsy haiko na fiteny zany, mihoatra ny fitiavana an' Jehovah, de namoaka société maromaro satana hoentina angalana ny fanaian'ny olombelona na ireo start-up antsoina hoe sextech. Tsotra, sextech midika hoe sextech azonareo jerena amin'ny internet, jouir pour un monde meilleur. Mila fafinaretana ao anatin'ny fiainana mahafinaritra indrindra. Resiny tanteraka ny olombelona. Tsara miteny hoe ho avy Jesosy, fa mila mpahafantarina izay mbola tsy voatariky, indrindra fa ny jeune amin'izao fotoana zao araka ny teneniko anareo teo aloha teo hoe tandremo tsara amin'ny application toy ny WhatsApp sy ny karazany reny, fa mila mpahafantarina anjareo hoe ireto sy ireto ny fitaovana ampiasain'ny satana amin'izao fotoana zao hoentina amitehana ny tsy ahazahoantsika ny fiainana mandrakizay. Tiako ho fantatrao ary tadio tsara fa d'ici 2039
ny industrian'ny sextech dia miprevenir mba azahoan'izy ireo, zany hoe teo anakarena zany reo industrie reo mihoatra ny Tesla, Bezos sy ny hafa ihany koa, ary efa manomana vente hatramin'ny 250 milliards de dollars par an izy ireo. C'est facile, c'est facile. Zay rehetra te hanokatra zavatra ohatran'ireny, mbola iresadresaka momba ny rongony égalité koa tsika, zay rehetrarehetra manokatra zavatra ohatran'ireny dia lasan'ny satana daholo ny fanahiny. Azo tenenina zany. C'est énorme. Firy no tsy mitafy, tsy ampy rano, tsy ampy sakafo, tsy matory ao an-tranony, na dia miasa mafy ary. Tsy fanahitana zany hoe eto a Canada sy USA no tena ahitana an'izany, na any France na any Europe. Saingy lanina amin'ny zavatra toy izany ny vola rehetrarehetra eo amintsika olombelona. Une sextech des technologies au service d'une sexualité plus épanouie. Tsy maintsy mandeha lavitra foana. Sextech dia business de 30 milliards de dollars. Zay omanin'ny satana. Ary farany Enjoy dia namoaka vola 3 millions de dollars en Espagne. En Espagne ny société start-up Enjoy mba hanomanana sy hanome conseil en virtuel mba azahoana ny besoin sy bonheur sexuel et éternel. Mahavarina anao mahagaga anao nanomboka tamin'ny 2017 nanomboka nijerijery an'izy ity, zany hoe 2014-2017 indrindra fa tamin'ny fiovan'ny fivoakan'ny film isan-karazany. Ary mampalahelo satria 2024 atsika. Raha ny teneniko anao 2039 ny tompona start-up ny sextech rehetrarehetra dia te hanakarena mihoatra ny ireo zavatra mpanan-karena rehetrarehetra tao ambonin'ny tany. Rehefa manomboka miakatra tsy moramora izy ireo satria ny olombelona mitady fahafinaretana. Mampafantatrao ny fivoahan'ny film tahaka ny 50 nuances de gré sy ny karazany ireny dia hitanao tsara hoe ohatrany ahoana ny fiantraikan'ny olombelona mampiasa mangahazo, mampiasa concombre, ny vehivavy ny tiako tenenina, mba hidirana any amin'ny filany. Azonareo, tsy misy sujet tabou zany ary tsy misy sujet mahamenatra fa tokony tenenina mba hahafantaran'ny tsirairay ho avy hoe diso be ny lalana alehan'ny olombelona ary tokony tenenina izy ireo. Amin'ny tapany faharoa dia iresaka aminao ny atao hoe digisexualité. Iray ara-nofo amin'ny robot ny olombelona. Ny tapany fahatelo dia izara aminao ny firaisana ara-nofo tanteraka amin'ny robot. Ny tapany fahaefatra dia inona no nahatonga an'izany ary ny tapany farany tsy misy vahaolana intsony ho azy ireo. Ao anatin'ny farany eo dia resadresaka aminao ny Romaina 7:20 hatramin'ny farany. Ka manasa anao sahady aho hiomana amin'izany fandaharana izany ary afaka mametraka fanontaniana anao satria efa ela no nanomana an'ity programa ity. Mirary soa, mirary aingane Jehova hitatana ny fiainantsika mandrakariva ary ampidina antsika ny herin'ny fanahy masina izay angatahan'i Jesosy andoliany mafy mihitsiny mba hahafahantsika tsirairay avy mandray an'izany fanahy masina izany. Tsy moramora nanao an'izy ity satria misy zavatra tsy mety foana bloquen'ny satana mba tsy hamoahako an'izy ity satria tsy betsaka ny tsy samy teny an'izy ity. Nefa tokony ho tenenina. Tokony ho tenenina ary tokony ho hitan'ny masontsika. Tandrina. Betsaka nefa ny teny hoe aza mijery ny film pornografika. Fa eto dia zavatra hafa mihitsy ny zavatra mitranga. Misaotra tompoko.